Fiadana no ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe Herim-po sy Fahatokisana. Rehefa ariva ny andro, aorian'ny tontolo andro tena tototra sy feno fisedrana, dia natory aho amin'io rehefa somary taratara, ny vadiko moa efa natory ihany koa. Ary rehefa sondrin-tory iny aho dia naneno ny telefonina, nisy feo tezitra mafy ny teny, enoy ry lehilahy ratsy fanahy, leo anao zahay, ary alohan'ny amin'iny herinandro iny, aneniny ianao tonga taty Marsay taty. Notapahiko avy hatrany ny telefonina, saingy tsy niveriny intsony ny torimasoko, nivoaky ny fandriana aho ary nanomboka nivezivezy tao amin'ny efitra ny fatoriana. Ny hafarany nakany an-dakozia nanao kafe. Vonona mihitsy eo ny andeha andositra, niezaka nitady hevitra an-javonana aho, nefa tsy iseho ihany koa hoe kanosa. Tao anatin'ny fahakiviana tanteraka, rehefa seka very tanteraka ny herim-poko, dia nanapan-kevitra ny ametraka ny olako amin'Andriamanitra aho. No azoniko ny lohako ary niondrika teo amin'ny latabatra ny lakozia aho ary nivavaka ka ny antso mafy. Izay no lazaiko tamin'Andriamanitra tamin'iny alina dia mbola tadidiko tsara ato an-tsaiko. Sahiran-tsaina aho eto, amin'izay heveriko rariny, fa matahotra aho izao. Mitodika aty amiko ny olona mba ho tariko, ary raha andeha eo anolohan'izy ireo tsy misy tanjaka, tsy misy herim-po, dia ho reraka ihany. Dia ho reraka ihany koa izy ireo, tonga amin'ny faran'ny heriko tsy misy na inona intsony, tonga amin'ny fetra aho, tsy afaka miatrika amin'ny heriko intsony aho. Tamin'io fotoana io indrindra dia tsapako ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy mbola nisy toy izany. Toy ny hoe afaka nohenoko ilay fanomezan-toky avy amin'ny feo tany anatiko tany, mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fahamarinana, ho eo akaikinao foana Andriamanitra. Vetivety teo dia nanomboka nandao ahy ny tahotro, nanjavona, ny tsy fahazahoko antoka, vonao niatrika ny zavatra rehetra, tsy niova ny toe-javatra ivelany, fa nomen'Andriamanitra fitoniana tany anatiko aho. 3 minitra taorian'izay dia nipoaka ny tranonay, mety hafahafa ilay izy, fa tony aho naheno ilay vaovao. Ny zavatra niainako tamin'Andriamanitra dia nanome herim-po sy fahatokisanay. Ao amin'ny bokin'i Josoa ao amin'ny toko voalohany 5 dia afaka mamaky isika hoe tsy efa nandidy anao va aho? Ko mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra lehanao. Hitahy anao aneny tompo.